Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka kosa indray dia vita omaly ny fanaovatso ny fifanarahana teo amin'ny filan-kevim-pitantanana ao anatin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny direction collégiale ny solotenan'ny mpiasa. Ity fifanarahana ity moa dia manamarika ny fiafarana ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa ao anatin'ny Air Madagascar ary ametrahana indray rafitra vaovao enti mampiodina ity kompania mpitaterana ity. Tato vaovao avy hatrany. Naharitra 7 andro teo ny fitokonana izay nataon'ny mpiasa teo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Fitokonana izay nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny toe-karena. Nisy ny marimaritra iraisana hita ka niroso tamin'ny fanaovan-tsony ny fifanarahana ny telotota omaly hariva dia ny filan-kevim-pitantanan'ny Air Madagascar, ireo mpitantana na direction collégiale ary ny solotenan'ny mpiasa. Ity fifanarahana ity dia tsy mianana fotsiny amin'ilay hoe famarana anankiray fa mametraka rafitra sy fomba vaovao eo amin'ny fiasana eo amin'ny fiarah-miasa ao anatin'ny orinasa. Mazava ho azy fa ny atonga le olana teo zany dia ny zavatra tsy mazava teo amin'ilay firafitry ny fitondrana sy ny fiarah-miasa ka natonga ny disadisa, ny fisalovana, ny fitabahana tsy zany. Raha tadidinareo tamin'ny andro lasa dia namariparitra tsara hoe tonga ny fotoana zay asintsika mazava tsara ny fisarahana ny andraikitry ny conseil d'administration, ny andraikitry ny direction générale ary ny andraikitry ny mpiasa mazava ho azy zay zavatra zay. Ka ity fanarahana ity zany dia mametraka zay, mametraka azy mazava hoe zao zany tonga fomba fiasa manomboka amin'izao fotoana zao ary zao koa zany ny tokony hoe hifaneketsika. Hifanekeny tia eo amin'ny mpiara-miasa rehetra na izay conseil d'administration na ny direction générale na ny mpiara-miasa. Isa zavatra lehibe tiako tsindrina atatin'ity fifanarahana ity dia hoe isan'ny zavatra tsy ampy tao amin'ny orinasa izay ao anatin'ny herinandro nahitana azy dia ohatran'ny tsy ampy le hoe dialogue le sehatra hifanaraserana. Ao anatin'ity zany dia voalaza hoe tokony amorona sehatra avao tsika azona amin'ny resaka amin'izany verina amin'ny asany-doly zany mpiara-miasa rehetra dia arak'izany ny fanantenana dia hoe atoato dia verina dolidolo toy zany reo volina ny Air Madagascar. Ozy atoato satria zao tsy azo atao tandrametaka izy io ka hoe rapitra afaka apity sabotsy dia hoe alefaso dolo ny roplanina fa efa midinika reo teknisiana amin'ny Air Madagascar hoe tsy vitany hoe manao siny fotsiny fa tsy maintsy jerena atao vérification tsiraray avy roplanireo mba hazona mahatoky fa azo antoka tanteraka roplanireo. Irado Rabarilala izay déléguen'ny mpiasa dia nanainga ireo mpiasa mba hiaraka anarina ny Air Madagascar. Mazava ny teny PCA tanjona dia ny atongavan'ny Air Madagascar amin'izany atao hoe kompania ilahatra amin'ireny kompania nationale tahaka ny Ethiopian Airlines, tahaka ny Singapore Airlines sy ireo maro tsy voatanisa. Eto kosa dia mamela manamaka hitodika amin'ireo mpiara-miasa mpitolona na tsy mpitolona. Raha nisy ny olona angamba ataoko hoe niarana zavatra mety hoe mety tsy zaka fijery azy tao anatin'izao tolona izao dia ataoko hoe voalohany amin'izany ny tenana. Nefa rehefa eritreritsika ny fampivoarana ny Air Madagascar dia tsy miangavy ho an'ireo namako mpiara-mitolona, ho an'ireo tsy mpiara-mitolona, hifanaja isika, hifamely isika, hifankatia isika, tanjotsika dia ahita Air Madagascar indray mba tena ho amin'ny heriny tahaka nisy fotoanantsika tena nirehare ho mpiasan'ny Air Madagascar ka dia mitodika mpiasa tsy hakanavaka aok'izay ny fifandirana amp'izay angamba ny mety fiantsiana fa fotoana zao andao hiaraka anarina ny Air Madagascar. Nisy fiantraikany mivantana teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny fanafoanana ny sidina maro nandritry ny fitokonana iny. Nisy ny antsoavy nataon'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany andro vitsivitsy lasy zay. Ho fitadiavam-baolana ho an'ny sehatry ny fizahan-tany dia atao lahara-pahameana ny dinika atao amin'ny fifondronan'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany raha nambaran'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny kompania mpitaterana Air Madagascar.